Elan'ny toratorahana fa tratram-bodio mitaly kabinetra fiandedina République Madagascar. Mpiara-miasa ankaikiny Andriamatoa Filoha izy io, antsoina hoe Romy Andrianarisoa, noho ny resaka kolikoly avolenta izay saika ataony tany Angletera. Voasambotra ny Angletera ty dirikabiny Andriamatoa Andry Rajoelina ity noho ny resaka kolikoly avolenta izay saika ataon'izy ireo. Nitaky vola teo amin'ny 225,000 livres sterling izy ireo tamin'ny orinasa Gemfield, kanjo anefa voafandrika izy ireo. Teo am-pivoriana izy ireo no nisamborina avy hatrany ary nampidirina vonjy-maika any am-ponja. Marihana fa ny alarobia 9 aogositra no nahitana ny Romy Andrianarisoa izay dirikabin'ny présidence n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Vatra fantatra mazava dia tsy nisy anefa ny iraka nampanaovina azy hiala sasatra any Angletera. Kinanjo nefa zao zava-doza zao no nitranga, voasambotra izy noho ny afera maloto izay niarahany tamin'ny Andriamatoa Philippe Tabito ny alakamisy vola aogositra lasa teo. Zava-doza ity tsy mbola nisy tao anatin'ny 9 taona fa fambaraka eo imason'izao tontolo zao. Fambaraka ny fanjakana malagasy ary mizaka an'izany koa ny vahoaka maro anisa 27 millions eto Madagasikara. Marco Randrianisa dia tsy te hifantoka amin'izany, tsy te hanakiana mahakasika izany skandala izany satria efa zay foana ny atombohan'ny ity fitondrana ity ary miafara amin'ny skandala ihany koa. Fitondrana Andry Rajoelina dia efa fantatra fa olona corrompu izy ireo ary olona jolam-boto ary jolay mpangalatra sy mpandainga izy ireo, hoy Marco Randrianisa. Ny zavatra tiany fantohan'ny vahoaka malagasy dia ny afera mahakasika ny hoe ilatsaka ho fidina ve ity vazaha ity sa tsy? Ilatsaka ho fidina ve Andriamatoa Filoha sa tsy? Zao tsika angamba tsy mila intsony hoe andeha nisy fanakinana an'le fanjakana, tsy andeha amerina tsika hoe atapitra le délestage na andeha resaka ny sambotra Romy, on s'en fout. Fantatritsika fa reo dia ho bandy corrompu reo, jola reo, jolam-boto reo, mpangalatra reo, mpanarotro reo ary mpamon'olona, hitanareo amin'ireny polisy ireny. Fa tsy andeha anakina an'izany fa tsika kosa aloha, tsika le mpitolona koa tsy hoe anakihana akory fa mba mila misokatra koa ny saitsika. Ity izay mantsy zao ny Madagasikara dia izay hoe manisa andro hoe 7 andro sisa 3 andro sisa dia inona ny natenenao amin'le andro isainao io hoe andro malaza hoe dia miandro daty fotsiny, tsy manana stratégie, tsy manana plan, tsy manana ketrika fa dia mioraka fotsiny isan'andro hoe J-30, J-20, J-10, tsy misy plan fa dia mioraka amin'ny isan'andro fotsiny. Raha ho an'ny isan'le manisa an'izay andro zay dia efa fantatrisa izany zao aloha hoe le 23 septembre ka hatramin'ny 6 le 23 août ka hatramin'ny 6 septembre azafady ny fametrahana fanaterana ny candidature izay latsaka ho fidina président de république. Zay le 25, le 23 ka hatramin'ny 6 septembre. Dia ny 9 septembre ny filazana officiel ny candidat rehetra izay milatsaka amin'ny premier tour. Zay zany ho anisan'le mpanisa daty reto, ho an'izay rehetra manisa daty le manofy ary azatam-pandrina. Tsy haiko mihitsy hoe faly fotsiny tonga le daty miala Rajoelina. Tadidio fa raha ohatra Rajoelina miala ilatsaka izy zay. Mitazona tsy mila ny Rajoelina, tsy mila ny Rajoelina milatsaka, tsy mila ny Rajoelina intsony. Raha mba manana indray aloha, raha mba manana arsenal hoe hiadina amin'ny ala-bato, tsy problème, tsy maninona aloha izy latsaka raha dia écrasena. Fa hatreto aloha dia fitarainana dia fampatsahivana tamin'ny lasa hoe nisy ny doublon, nisy an'izao. Zay loatra amin'izao nitodika amin'ny mpanohatra indrindra. Mahatohatra inona amin'ny mpanohatra hatreto? Hatreto aloha mbola kobaka ambava daholo. Na ny andaniny, na ny ankilany. Kanefa zao
ny avantage efa ty amintsika vahoaka ny avantage amin'izao fotoana zao mitahotra efa mamvadika any amin'ny foza fa tsy normal lay mbola zareo ndray manakolazainy am'izay tsika mpitolona manana tendance miandry zay ho lazainy zareo ohatra ny Ndravatomanga reny zao inona ny andrasana Ndravatomanga tsisy raha ny cause Ndravatomanga any izy tsy misasakory manao interview satria fatany tsapa amin'ny fahazo toerana ny mpanohatra tsapa amin'ny fahazo resina lahatra le vahoaka azo babona le vahoaka azo lainy any amin'ny fony satria reraka sady matahotra any amin'ny fony le vahoaka no asiny tsy misy naseho ataonareo mpitarika ao amin'ny mpanohatra hoe anoeranandreo fa de mivorivory fahatany fotsiny manao fivindrany de manao fanambarana lava isaky ny mandeha zao mivoaka amin'ny fahanginana de tsy manaiky tsony etc le pire am'le izy miteny de mbola mitodika any am'le fitondram-panjakana ihany mbola manantena ny fitondram-panjakana ihany alefa daholo ny ultimatum à gauche à droite antopolitika vitsivitsy no nanao fanambarana ofisialy fa tsy hanaiky ny filatsan'Andriamatoa Filoha ho vidina amin'ity taona 2023 ity. Anisan'izany Iado Andrianenarivelo tsy manaiky ilatsako fidinan'ny vazaha Iado Andrianenarivelo. Ankoatr'izay dia nanontany mpanao gazety ihany koa i Roland Ratsiraka ary mazava ihany koa fa ilatsako fidina izy. Nanambara izy fa tsy manaiky ny hilatsany Andriamatoa Filoha Andrajoelina satria vazaha izy ary tsy tokony Roland Ratsiraka rery no tsy hanaiky fa tokony vahoaka malagasy rehetra no hiaraka hitsangana tsy hanaiky ity filatsany Andriamatoa Filoha Andrajoelina ity satria tsy ny mpanao politika rery no tompony andraikitra fa ny vahoaka malagasy ray manontolo manirany Madagasikara. Afaka manao position mazava ve Roland Ratsiraka androany hoe manaiky sa tsy manaiky ny ilatsany Filoha Andrajoelina manko ka vao miteny hoe tsy manaiky de hoe matahotra non tsisy atahorana anazy non jamais fa za tsy manaiky ny tsy fanajana lalàna ary ny olona zay tokony antenaintsika hiaro ny lalàna malagasy à savoir haute cour constitutionnelle dia andeha moka ny zavatra ohatran'izany dia tokony vahoaka malagasy ny voakasika zany fa tsy Roland Ratsiraka. Fa ny onkevitry maro korandrenisa kosa dia somary mahitsy ary somary hafana ity raharaha ity raha ohatra ka ilatsako fidina i Andriamatoa Andrajoelina satria zao efa fatapirenena fa tsy malagasy intsony izy. Miandry ny fanambarana zay ataony Andriamatoa Filoha Andrajoelina amin'ny 6 septambra i maro korandrenisa. Raha ohatra ka milaza izy fa ilatsako fidina dia tsy maintsy mitsangana ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy manohitra ny filatsako fidinina Andriamatoa Andrajoelina ary vonina ihany koa diaspora rehetra anohitra ny tsy mety ary tsangana kosa hiaraka anarana ny firenena. Bon, io zany ny daty fantatra ny daty io hoe 23 août ka hatramin'ny 6 septembre ny candidat mametraka ny candidature ny rehetrarehetra io zany de amin'ny 6 septembre amin'ny enina zany fantatritsika hoe nandrotsaka amin'ny candidature am've Rajoelina sa tsy. Telo andro le 9 septembre ny filazana officialy reto daholo ny candidat milatsaka amin'ny premier tour. Ny tiako ambara ny tiako tenena amin'izay fotoana izay raha mandrotsaka ny candidature ny Rajoelina teo aloha teo any teny hoe vao misy déclaration milatsaka Rajoelina dia tokony hetsika tsika tout de suite ovako marina mila mihetsika tsika ary hetsika goavana mahery vaika an-dalambe ny rehetrarehetra 9 septembre andro sabotsy io efa tsy vakansy koa amin'io ary sabotsy tokony afaka ny rehetrarehetra na ny aty ivelany na ny any atoerana aza metehitra mihitsy nareo hoe avelo izy latsaka fa ho afa-baraka eo non tsy adaly izy akory raha ohatra ka milatsaka eo matoy izy sa fatria fantany ny fahatsika fantany loatra le adversaire fantany loatra le mpanohatra amin'izao fotoana izao efa misy niezaka hoe
miresaka quelque part hoe tsy asiana mirotsaka raha velona fa io na oui na non hoe ilatsaka izy a milamina aloha tsika fa ny daty hainoitsika zay ato anatintsika ato a ny daty hainoitsika dia nio 9 septembre io na amin'izay fotoan'izay zany na tsika mioraka tsy milatsaka raha velona dia efa début en fahafahany aloha afaka amin'izay io tsika dia afaka mifaly satria efa fantatsika fadio fa le 6 dia efa fantatsika hoe manotrisika ny candidat izy zany dia zay sapasy sakasy avanceko dian'izao zany a no an'ny diaspora atokany 9 septembre ho an'ny tandrazana mandeha amin'ny république tsika io za tsy mila hoe atoky politika inona ny arahana mihitsy fa za amin'ny anarako marco no angataka any amin'ny préfecture azahoana autorisation mamereo ny vazaha efa mandaka ny rajoelina iny 9 septembre ny pemoemokareo fotoana ny diaspora zany ny any Madagasikara tokony anaraka an'izay neny raha vato mangirany zavatra pasoka daholo reny pasoka ho an'ny olona malemy loha zay tokony fantatsika niditra ho mpon'ny malagasy ilay Ravatomanga dia tadio fa le interview ny Ravatomanga farany alohan'le teo tsy nisy sananakihana mihitsy asa natahotra tsy vitsikely nanakihana asa natahotra na tena niasa mafy ny faika fa tokony atsapa daholo hoe tsy izy tsonindreo eto dia miditra kely mbahoaka n'Antananarivo mbahoaka n'Antananarivo afantatra fa potehana Antananarivo tsy ny tanàna ihany fa na ny olona ary dia mba mitongava saina nama azo atao tsara mitany miady azo atao tsara miady fa tsy mimenomenona samby vo eo samy mitanina samby vo aza ve le iady rery ny olona fampio ohatra ndre ny olona vonoiny olona ny vonoiny polisy ny andalana dia jerevany lisany fotsiny ny insécurité moa zany efa tsy lazitsy resany zato hoe mba mitena hoe tsy andeha hitaraina antsontsika zao moa zany samy miala sasatra aloha fa à partir ny 9 septembre eo amin'ny place ny république ho antsika aty amin'ny diaspora ary à partir ny 9 septembre dia efa tokony mailo daholo nisy apokotany raha tsy milatsaka raha zay fa efa manomboka hiverina indray fotoana vola mibaoritra satria fantatra amin'izao fotoan'izao fa efa misy ny mibata entana efa misy mamindra ny fananany amin'ny havany amin'ny cousin amin'ny neveuny amin'ny anabaviny amin'ny anadahany mamindra ny fananany ho an'ireo tsy tafatsoka aloha za tsy teo amin'ny toerany lisany na ireo tsy tafatsoka na ny tafatsoka aloha mbola ho sahirana fa reo mankaty apary ireo sahirana reo fa dia zay ny zavatra resako a mila vonintsika le 9 septembre no lazaiko eto ho an'ny diaspora ary reny mbola fampiresany amin'ny Madagasikara tsy maninona misy polisy tonga indray raha ohatrano zany manangana 9 septembre hoe mietsika ny vahoaka malagasy raha vao milatsaka raha velona dia tsy manaiky le pont levé 9 septembre io mba ho fahafahana mba ho afaka le vahoaka malagasy dia mba hiarina le firenena efa survie sasany ny rajoelona io tsisy dikany io ka tsy manaiky fotsiny zao tsika hoe ndeha latsahany io indray azavany mbrena amin'ny resaka amin'ny connerie ataondrarava dia mifaly mitanisa fotsika atao amin'ny Facebook hoe nanao an'izao indray ho ny tsy antsony ny olona rajoelona sy ny forongondray mantolo miala daholo zay zany efa dia zay ny afatra petrako a amin'ny 9 septembre fa mbo hitana ho alefako matetika ety any ho avoakako ety any am'izao zao ny fizotrandrizy tonga ny 9 septembre aty amin'ny diaspora na tsika mifaly eo amin'ny république evitatra eo fa tonga dia lalana mankany amin'ny fandrosoana am'izay ty na tsika tsy manaiky fotsiny zao ny latsahan-drajoelona zay fa fo de fo efa dia samy miala satra daholo a amin'ny manaraka salut daholo